hetsika raha vehivavy afaka mirofinao ianao a dia toy vakana tamin'ny hetsika raha vehivavy mitsangana. Eritaona izay no nanomboana an'io séminaire io a ary nandeha hatrany amin'ny faritra izahay. Tsy manavaka na iza na izy a, na anara-piangonana, na fiaviana, na volon-koditra, na inona fa anasana ny vehivavy rehetra. Ny mampiavaka amin'ny ity 5 ny volana novambra ity a, izay amborohora ao amin'ny sinema Ritsandohana Analakely, dia dingana vaovao indray ho an'ny vehivavy rehetra. Naka indray an'ity lohahevitra ity hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao, satria ity vehivavy ity dia vehivavy izay teo aloha tsy tafatsangana ary tafatsangana indray, kanefany a ny tanjon'Andriamanitra dia tsy hoe tafatsangana fotsiny izy fa tena afaka mirofy rehetra mihitsy. Izay zavatra rehetra manohitohina ny fiainany, mitroka ny heriny eo amin'ny fiainany, ny zavatra rehetra lasa manakana azy tsy atanteraka ny nofiny, dia amin'io fotoana io manana tanjona io fotoana io a ampahery mba ahafahany ahazo hery hiatrehana fiainana, hatratra tanjona amin'ny fiainana, ahazaka sy handresy ny adiny rehetra amin'ny fiainana ary hatanterahany nofinofiny indray. Fotoana iarahana hivavaka io a, hivavaka manokana ho an'ny tsirairay avy mba hisy ny asan'Andriamanitra amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Fotoana goavana anananay antoka fa anovany toy ny tantaram-piainan'ny tsirairay avy ary anasanantsika tsirairay avy ity fotoana manokana ity. Fotoana ananako antoka fa ahasoan'ny tsirairay avy sy ny ankohonan'ny tsirairay avy. Tsy misy vidim-pidirana ny fotoana manokana ho an'ny vehivavy. Raha vehivavy afaka mirofinao ianao ny asabotsy 5 ny volana novambra ho avy izao amin'ny rohora ao amin'ny sinema Ritsandohana Analakely. Fotoana anananay antoka fa ahasoanao sy ny ankohonanao ary anasanay ianao manokana. Mananteny izahay, eo aminao.